Jaona toko fahenina andiny favalo amin'ny telopolo hatramin'ny fahaefapolo. Jaona toko fahenina andiny favalo amin'ny telopolo hatramin'ny fahaefapolo. Ovakitsika rehefa hitantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa tsy nidina avy tany an-danitra aho hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Ary izao ny sitrapony izay naniraka ahy dia ny tsy hamelako izy ho very izay rehetra nomeny ahy fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko dia ny hahazoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Izany teny izany no raisintsika androany resakantsika ny amin'ny akasikany hoe tena fahombiazana miaraka amin'ny tompo. Ny tena fahombiazana miaraka amin'ny tompo. Raha vao miresaka fahombiazana antsika dia fantatsika tsara hoe amin'ny maha-olombelona misy ny atao hoe fahombiazana. Rehefa miditra amin'ny tontolon'Andriamanitra ihany koa tsika dia misy ny atao hoe fahombiazana. Izany hoe le amin'ny maha-olombelona io dia raisintsika hoe réussite hoy isika izay. Ohatran'ny hoe rehefa mety ny atao dia mahomby izay. Mianatra ny mpianatra dia afaka examen dia mahomby izay. Mitady asa dia nahita asa dia mahomby izay. Rehefa mety izany atao dia mahomby foana eo amin'ny maha-olombelona. Fa kosa rehefa nantsony isika araka ilay voasoratra hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy dia manina hozy izy? Efa lasa ny zavatra taloha ndreo tonga vaovao ireo. Rehefa nantsona olona ao amin'ny Kristy amin'izay tsika dia manana fijery amin'izay avy eo ny atao hoe fahombiazana. Le tamin'ny maha-olombelona tsy voafafa. Iny efa definition an'izao tontolo izao iny tsy azontsika fafana hoe sika izany dia hikosoka an'iny. Fa ny tena marina dia izao nisy fijery ambonimbony kokoa hitondran'Andriamanitra antsika amin'izay manomboka eo. Dia le fijery eo amin'Andriamanitra. Inona ary le hoe fahombiazana ao amin'Andriamanitra? Ny atao hoe fahombiazana ao amin'Andriamanitra dia fanatanterahana ny ao am-pon'Andriamanitra. Inona tsara hoe fanatanterahana ny ao am-pon'Andriamanitra. Izany hoe amin'ny fotoana ny olona anankiray ilaza hoe mahomby dia ny tena marina tsy ilay zavatra hita maso ohatran'ilay marodrefin'izao tontolo izao tsony. Fa ny tena marina dia izao hoe nanatanteraka n'ilay tao am-pon'Andriamanitra. Ary izay io ambaran'i Jesosy io. Hoy Jesosy teto hoe tsy nidina avy tany an-danitra hozy izy mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Rehefa antaniana ny olona dia hoe nahomby ve Jesosy tety ambony tany? Dia iza nilaza hoe tsy nahomby izy? Nahomby izy satria nahoana? Satria nanao mirakla. Satria na Lazarosy aza natsangany. Satria na zanak'i Jairo aza mbola natsangany ihany koa anie. Angatsy tadidinao fa mofo dimy sy azan-drandroa raha mbola nampiny. Dia izay ny eritreretin'ny olona hoe mahomby izany Jesosy. Eny, mahomby izy teo amin'ny hita maso, maha-olombelona. Fa rehefa mijery eo Andriamanitra rehefa mijery azy dia izao hoe notanterahany le tao am-poko. Inona ny tao am-pon'Andriamanitra hozy izy? Tsy hamelany izy ho very izay rehetra mino azy. Amen. Izay ny tena mission an'i Jesosy voalohany fony izy tety ambony tany. Io ihany no hoe hamonjy an'izao tontolo izao izy tena aneho famantarana maro izy mba hafantarana fa izy ny zanak'Andriamanitra. Fa tao anatin'izay anefa dia izao hoe hamonjy an'izao tontolo izao izy. Hiantona teo amin'ny azy fijaliana. Marina fa mahafinaritra be ny nahita hoe zanak'i Jairo sitrana. Marina fa nahafinaritra be ny nahita hoe tena nisitrany daholo kosa anie marary Bartolomeo aza nisitraniny. Mahafinaritra be izany. Ary tonga dia hoe famonjena ho an'ny olona kosa izy. Fa tao ambadika ireny zavatra nataon'i Jesosy ireny dia izao. Zavatra nasain'ny rainy nataony ireny nataony ireny. Isika mahita hoe tsy tia nasitrana izy dia manasitrana. Tsia. Fa tao am-pon'Andriamanitra ireny dia nitanterahany fotsiny. Dia izay ny atao hoe fahombiazana ao anatin'izany. Tao anatin'ilay hoe fahombiazana izany Jesosy dia tsy hoe faly fotsiny izy hoe sy ataoko raha ngany ataoko ananany ve fahefana? Ananany fahefana rehetra, manaiky an'izany tsika. Ananany fahefana rehetra. Fa ilaza tantara aminao anankiray aty fony izy fadiana 100 andro sy 100 alina. Dia avy eo nentin'ny fanahy tany anefitra hoy ny ten'Andriamanitra dia inona hozy izy? Nalainy devoly fanahy izy. Dia ahoana hozy le devoly taminy? Hovay ho tonga mofo le vato. Fa nataon'i Jesosy ve le izy? Tsy nataon'le izy. Tsy hoe le devoly mibaiko azy eo ihany le hoe efa devoly izy akoa ny anaraka ny teninao. Le devoly eo ihany. Fa ny tena marina le izy mihitsy tsy ao anatin'ny fon'Andriamanitra le hanovan'le izy ho mofo. Dia tsy nataon'le izy. Izany hoe na iza no mibaiko an'io teo na petera aza hoe mba ho vai anie. Fa tsy nataony izy satria tsy ao am-pon'Andriamanitra le iziko. Atsika le izy.
Zany hoe raha mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra zany sika dia zao tsy hoe rehefa ananantsika ny fahefana manao an'izy dia hoe sitrapon'Andriamanitra izay. Ananantsika ny fahefana manao zavatra anankiray dia hoy isika hoe sitrapon'Andriamanitra izay. Teboka voalohany aloha anatin'ilay izy dia zao hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia mila mamantatra ny sitrapony mandrakariva. Amen. Teneno an'izay ny eo akaikinao. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia mila mamantatra ny sitrapony mandrakariva. Zany hoe tsy ny sitrapontsika ntsony no atao manomboka eo ekena fa tsy ho araktsika daholo zany mandra-pialantsika ety. Fa kosa isika mila misisika ao anatin'izay hoe inona ny sitraponao. Ho an'ny olona ao amin'ny Kristy dia tsy mandeha ho azy tsony ny fiainana ka ary mety atao tsy mety atao. Tsy ohatran'izany fa mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izany. Hoy ato hoe tsy voatery hoe rehefa mety anananao ny fahefana, anananao ny fahafahana dia hoe sitrapon'Andriamanitra avokoa izany. Fa Jesosy isaky ny mihetsika, tadidiko tsara ny tantaran'i Jesosy nisy fotoana tao amin'ilay fampakarambady izy dia lany ilay divay dia hozy Maria hoe lany ny divay an'zareo. Dia inona navalin'i Jesosy anazy ohatrany hoe tsy mbola tonga ny fotoako izy. Ny tian'i Jesosy tenenina dia zao hoe ka mbola tsy nahazo taridalana ny hanaovan'io divay na dia ananako aza ny fahefana. Asika ilay izy. Hain'i Jesosy mihitsy ny tonga dia hoe andana ary tonga dia fenoy ilay siny Maria. Andray, ianao koa andana fenoy. Tsy izay ny nataony fa hozy izy hoe tsy mbola tonga ny fotoako. Ary ohatry nahazo teny ary Maria tao anatin'izay hoe mpifaninana akory moa zasy ianao. Moa mpifaninana akory zasy ianao. Fa tao anatin'izay anefany en'i Jesosy hoe mbola tsy izany ka. Nisy fotoana ihany koa maty Lazarosy. Nilaza ny olona hoe maty anie Lazarosy e. Navela ny tany fotsiny ilay izy. Ny tena marina tsy hoe izy ny kamo hany. Ny tena marina tsy hoe tsy niasa tsony ilay pouvoir fa miandry kely indray izay vao miasa ilay izy. Fa ny tena marina dia zao tsy mbola eny ny rainy baiko azy hoe andana sitrano Lazarosy, andana tsangano Lazarosy. Tsy mbola eny ny Andriamanitra ny teny taminy. Tsy mbola eny ny Andriamanitra nampanao azy an'izay dia tsy nataon'ilay izy. Zany hoe Jesosy zany isaky mihetsika dia miandry taridalana avy amin'ny ray foana. Amen. Zany ny irian'Andriamanitra ho antsika. Ity ampiandohany ny afatra. Andriamanitra maniry antsika hiaino ny sitrapony mandrakariva. Misy fotoana ne tena mety ny atao e. Misy fotoana ne tena azo ataony manao zavatra rehetra e. Misy fotoana atao ohatrany hoe libra be tsika raha teo olony fafahana. Fa kosa ao anatin'izany Andriamanitra iry mandinika hoe zay ve le nampanoviko azy. Zay ve le tiako ataonao. Zay ve le tiako. Sy tao apoko. Fa ny sitrapoko dia zao hoe ny fanatanterahana ny ao apoko. Amen. Rehefa miatrika an'io nefa ianao dia zao tsy hoe mandeha ho azy le izy. Fa miatrika zavatra maro. Jesosy tetỳ ambony tany dia niatrika fanenjehana, niatrika fahoriana, niatrika fandrika. Isaky mamaky ianao amin'ny Matthieu, Marka, Luka, Jaonao dia zao foana voasoratra hoe ary ny fariseo nitady izay hamandrika azy. Ary ny fariseo dia nitady izay hamandriana azy. Ary ny fariseo dia nitady izay hiampangana azy. Isaky mamaky ianao dia mahita an'izany foana ny fariseo nanao an'izao taminy. Fa ianao tsy mahita mihitsy hoe ary Jesosy koa dia nitady izay hamaliana azy. Hoe raha miteniteny eo dia tonga dia ataoko mahita. Tsy nahita an'izany ianao. Fa zao ny zavatra nataon'i Jesosy efa fantany mihitsy hoe ao anatin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra dia misy ady. Efa fantatry Jesosy hoe ao anatin'ny fanatanterahako an'ity zavatra izay asain'ny raiko atao ity dia misy ady. Isaky ny asaratsaroanao mitantarany ilay vehivavy tsangy iny. Zao na toko vavalo. Dia rehefa mitantara zany ilay mpitantara ao anatin'ilay izy dia hoe nanantona azy ny fariseo. Dia mazava mihitsy ny tanjon'ny fariseo tao anatin'ilay izy. Amin'ny fariseo efa malala hoe fantany hoe rehefa misy vehivavy tratra mitsangatsanga dia atao an'izao sy atao an'izao. Fantany ilay zavatra ao ataony. Fa nininy mihitsy hoe andao entina any amin'i Jesosy mihitsy dia hita eo izay ao ataony. Nety ny zalahy teo amin'i Jesosy ilay vehivavy. Mpampianatra inona no atao amin'ity vehivavy anankiray ity. Dia teo zany dia niondrika aloha Jesosy ny teny. Fariseo efa faly tetsy hoe io ary tratra atsika. Io fa tsy mahita tenenina. Zay vao tena tratra ity. Hoy Jesosy indray mandeha teny amin'izay avy eo. Izay tsy nanota taminareo no kitora-bato azy. Dia niala hozy izy ny zokinjokiny hatramin'ny zandrinjandriny. Ny tiany Baiboly tenenina dia zao hoe efa fantatry Jesosy mihitsy hoe fantatry fa reto dia epanga foana. Ninona ho ataoko eto dia epanga foana reto. Ninona ho ataoko eto dia zao hamandrika foana reto. Fa zao, za tsy maintsy manao izay nasain'ny raiko atao amela heloka. Amen. Ny antondian'i Jesosy foana izy tetỳ ambony tany dia anio fitiavana, amela heloka mba hahazoany izay rehetra mijery azy sy mino azy fiainana. Dia tao anatin'izay naseho an'i Jesosy foana zany ninona mitranga. Jesosy tsy hoe retiko efa manomboka mandreraka be, nga tsisy firenena hafa vonjena.
aleo mba hoany akafa ndray mba mitady fa eto ohatrany efa mandreraka be tsy nitaraina akory Jesosy fa hozy Jesosy hoe eto nasairindraiko anaovako an'izao azy zao dia nataon'le izy. Fantatr' Jesosy hoe zay mihitsy le antondiako ka zay mihitsy le sitrapony raiko ka na mandalo ady aza dia zao hoe ho ataoko foana ity. Misy fotoantsika anjehana noho ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Asa hoe inona zao ny sitrapon'Andriamanitra nataonao dia nisy nanenjika ianao sa tsisy mihitsy. Rendrika ohatra mampanahy be zany hoe tena tsisy mihitsy zany. Vazivazy zany fa zao ninona fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy misy ady fa ninona sain'ny tompo ataonao dia za mangataka aminao androany ny afatra moa zany Andriamanitra ny fanahy masina mangataka aminao tanterao zany. Amen. Ianao mare zavatra misy fotoana hoe zany tokony anao an'izao fa le mpiara-miasa ohatra makamo be. Zany tokony anao an'izao fa ohatra mandreraka le fiarahamonina zary vao mivoaka andeha hivavaka zary ndeha andro faty dia ohatra ny hoe ndeha hivavaka indray nga nefa zary ndeha andro faty amin'le poziko zany. Zara ohatran'izao dia fa hanininy fiarahamonina hanininy namako. Dia ndraintsika ohatran'ny hoe tsy te hanao aza sa ohatran'ny aleo Andriamanitra nga tsy sitrapo afy nga tsy maintsy zany. Ohatran'ny hoe te angavitsika hoe dia tavy lalana hafa raha angava ty ohatran'ny efa manomboka mandreraka. Fa zao no teneniko anao hoe mandrosoa foana na mandalo ady aza. Mila tsika mijoro Andriamanitra. Mila tsika mijoro Andriamanitra any amin'ny testamenta taloha any izy dia naneo ohatra anankiray. Betsaka ny ohatra ao fa ohatra anankiray ty omeko anao ty Mosesy. Hainao ny tantaran'i Mosesy? Mosesy anie nisy fotoana zafikeliny Farao izy. Zafikeliny Farao izy dia tao anatin'ny fanjakana izy nisy fotoana izy namono an'le Egyptiana izay nila raharaha tamin'le Israelita. Dia hitan'le Israelita namana izy ny ampitsony iny dia mba niteneny le Israelita hoe le navotany zany io. Mba niteneny izy hoe tsy mety zao. Dia ozy le Israelita anankiray hoe fiza nanendry an'la ompo tsara anay. Hitako anie namin'olona an'le olona anankiray iny maly. Dia natahotra Mosesy dia lasa izy nandositra. Dia tany nisehon'i Jehovah izy tao anatin'izany. Dia rehefa nisehon'i Jehovah izy tao anatin'izay dia nanaiky an'le izy. Fantany hoe reto Israely reto fantatro hoe mpiodiny reto. Fantatro hoe manahirana be mihitsy reto. Fa hainao hoe inona navesatra tao am-pony Mosesy? Ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny anao ny sitrapon'Andriamanitra navesatra taminy. Betsaka ny vavy efa azon'ny Mosesy tao anatin'le izy. Betsaka ny zavatra efa hen'ny Mosesy tao anatin'le izy. Aleo na ihana any Egypta. Le olona miteny an'izany ndray ohatra mitonga dia mampite melaka be zany. Hoe tena zany tondranao mivoaka avy ary dia zany indray ny teneninao hoe aleo any Egypta. Fa tao anatin'izay nefa nozy Mosesy hoe tsy famaly aminao akory fa zao ny ato am-pon'Andriamanitra no tanterahako dia zay. Amen. Ao anatin'izany zany ianao mila mahafantatra tsara fa misy zavatra tsy maintsy hanahirana, misy zavatra nelingelina, misy zavatra ohatrany hoe tena tsy mahafinaritra mihitsy. Fa zao tanterao ny ao am-pon'Andriamanitra. Amen. Eno ny ao am-pon'Andriamanitra dia tanterao zany. Tantarany tantara koa. Ampahany kely mba hijoroako vavolombelona hanamafisantsika ny hafatra ao anatin'izany. Nisy fotoana tamin'ny nanomboka hoe nanompo an'Andriamanitra zany dia musicien ny plasiko. Musicien hatramin'izao zany musicien. Fa tao anatin'le izy rehefa nanomboka nitendry dia ny fitendriko mazava ho azy taloha tsy fitendry tsy mitendry hira-pivavahana zany fa vao nanomboka niditra tsikelikely tao anatin'le hoe hira-pivavahana. Fa ny hira fanaoko zany dia hira hainao ihany, efa hainao. Dia tao anatin'le izy ohatrany hoe le namako zany tezitra be hoe tsy mahay tezitra be ry zalahy hoe tena tsy mahay mihitsy tena alora nga soloana any. Izany efa mare ao anatiko hoe tena efa zara nga tena reko hoe atsony tompo ao anatin'ity. Za zany mare hoe tena atsony tompo ao anatin'le izy napetraka ny tompo tao anatiko le izy. Dia tao anatin'izay nefa ry zalahy za mikendry foana hoe tena hoesorina dia ndeha anatona an'le pasteur ry zalahy dia aleo ajanona io, aleo soloana. Dia efa mionasehany foana ao anatin'le izy hoe zay efa mila mitravy tsara lahy fa zay efa nahita mpitendry ny Jerry Marcos zao dia hiaraka aminay. Ozy hoe taony Jerry Marcosinao fa za mare hoe ato anatin'ny foko le izy. Za tsy mifamaly fa za henoko any am-poko fotsiny hoe zay le izy dia ataoko. Dia tao anatin'le izy amin'izay ary nisy fotoana voatendry zay hoe ho any voahiraka zany andeha hanao mission. Dia efa ry zalahy fa nikendry hoe tena tsy ho alefa io fa zao za anatona an'le pastertsika dia resaka aminy hoe hajanona io. Dia za tsy nieritreritra ninina fa za zany tao anatin'le izy 2 andro tsengiana dia nandeha niakatra nakany am-piangonana fotsiny dia ndresaka tamin'le paster ahoana moa zany ny programa. Ry zalahy kay niakatra avany nahita anaty eo tonga dia kivy be. Zay vao andeha andaza hoe ho hajanona io izy efa tonga eo.
za tsy mba mila sitraka manolo zany fa tena hoe ny tao an-tsaiko zany dia zao hoe andeha antany programa fotsiny dia avy eo ahody andaminako ny entana za mbola hianatra latsinainy fa tao anatin'le izy tonga dia kivybery zalahy dia za fa mare foana nymany zany resaka hoe io aingotsehatra fotsiny io ohatran'izao io za tsy nrahan'le izy fa nataoko foana le izy ainao ny zavatra navesatra tatoapoko zany zavatra zany mampemitra zany ho an'ny sasany hoe tena ianao zany mitendry eo tonga dia misy kivy be ndray andro ary nisy rahalahy zay tena nanatona za rehefa eo amin'le fitendren'le tanora zandrony ohatran'ny tsy tafiditra mihitsy fa fantatra hoe zany tianytenenina amin'io zany dia tao anatin'le izy raha zany tato an-tsaiko hoe ajaniko andragaty fa ngako ato rery ny fiangonana afakitendrena fa ny zavatra heniko tao anatin'ny foko dia zao hoe Andriamanitra nametraka teto asay fiteneny le mpitarika hoe ajanona dia hijanona zay ny tao apoko tao anatin'le izy inona ny tiako ambara ao anatin'izany misy ady ao anatin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ny olona mety ahita hoe le ry koa te hisehoseho izy kosa te ho hita te halaza mihitsy izy io Andriamanitra ery mahita tsy zany ka mahomby izy satria mankatò amen ny olona dia mety anakambarany amin'ny zavatra mety hoe ataonao ao anatin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ary ny faraherin'izao tontolo izao rehefa miresaka ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia izao aiza koa nisy an'izany ainao efa naino an'izany ianao zay ny faraherin'ny sisa satria tsy hita ntsony izay tenenina hoe inona ary zany ambaran-dralahy zany ohatry ny hafahafa be mba hazava ao amiko kely izao tontolo izao ndresahako aiza koa nisy an'izany ianao zany mba miteny hoe za tena mba za zany tena mba tena za tsy miresaka zavatra mivoana eto tsy zavatra mivoana ndresahako aminao hoe tena le fanofinofinao manokana tena hoe sitraponao zao dia lazainao sitrapon'Andriamanitra fa za hito miresaka amin'le sitrapon'Andriamanitra hoe za rahalahy ohatra ny mare ohatra hoe tsy haiko zany ohatra hoe za ohatra ny mare antso aho zany aty anatiko e tendana mba resao any amin'izao tontolo izao zany aiza koa nisy an'izany ianao ary vao miteny dia ohatra mipiredretika hafahafa zanyko azonao le izy fa ianao mila mijoro ianao anatin'izany raha zany no enonao dia reraka raha mosesiny ny eno an'ny fanakianan'ny olona teneniko anao fa tsisy tafavoaka tao Egypte zany reo ary raha Jesosy ihany koa ny eno fanenjehan'ny olona dia teneniko anao fa tsy nisy sitrapon'Andriamanitra tanteraka zany teto ary tsisy nizaniza voavonjy eo amin'ny azo fijaliana azy izy mbola atroatron'ny olona raha mpanjakan'ny Jiosy ianao avotony tenanao raha mpanjakan'ny Jiosy ianao avotony tenanao mandreraka be ny eno an'izany teneniko anao zany fa lazaiko anao fa atao anatin'izay Jesosy Andriamanitra foana no banjininy raha eo raha sitraka ao isory amiko ty kapoky ty nefa aoka tsy ny sitrapokonao atao fa ny sitraponao amen ao anatin'izany ny ao am-pon'Andriamanitra dia zao mitondra vokatra ho an'ny maro mandrakariva sy ny fanjakan'Andriamanitra anisan'ny teboka ataoko hoe ampahany teboka goavana ampahany zany amantarana ny sitrapon'Andriamanitra raha ohatra hoe misalasala zany ianao misy fotoana hoe sitrapon'Andriamanitra ary ve sao tsy dia jereo hoe misy fiatraikany ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ve jereo hoe misy fiatraikany ho an'ny hafa ve fa tsy hoe maniry tomobila zany ianao dia tsy fantatra hoe atao inona le izy fa dia tena maniry fotsiny ianao tsy hoe atao inona le izy ho sasany isa-maraina fotsiny ianao amin'io tsy mahay mitondra maniry tomobila hono izy zany fa ao anatin'izany anefany rehefa tsy hitanao hoe tombony ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ve dia ianao ihany no hamaly azy amen ianao ihany no hamaly azy tsy mila manontany olona akory ianao hoe sitrapon'Andriamanitra ve zaho rehefa tsy anjarany ianao spiero dia atsanony rehefa tsy hitanao hoe mitondra makaiza izy zany rehefa tsy hainao hoe tena mamono makaiza moa zany tsy kitiry pero koa etsy fanina hoe tsy haiko tena miangavy anao atsanony rehefa tsy hitanao hoe ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa Jesosy anie ny antona teo amin'ny azo fijaliana tsy hoe afinarinatritra ny olona fotsiny Jesosy ny antona teo amin'ny azo fijaliana tsy hoe mba ho hitan'ny olona maro samihafa hoe zany zay fa teo amin'ny azo fijaliana izy mba ho famonjena asy ianao ho tombony ho an'ny fanjakan'Andriamanitra jereo tsara fa eo amin'ny 9:30 izy dia milaza ary zao ny sitrapony izay naniraka dia tsy amelako izy ho very izay rehetra nomeny amonjy ny very nahatongavan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana tsy hoe mba halaza indray andro nisy tarika anankiray tany Amerika tany laza mihitsy hoe izay malaza noho Jesosy izy teneniko anao fa tsy hifaninana milaza nizanizany nahatongavan'i Jesosy fa nahatongavan'i Jesosy dia hitondra fiainana mandrakizay ho antsika sianao zao afy mba hananany fiainana hozy izy sady hananany be dia be amen tsy hifaninana na amin'izaniza tsy haneho na inona na inona fa tonga fotsiny izy ho amin'izay nanirahany ray azy ianao tonga eto ambony tany ho amin'izay nanirahany ray inona le nanirahany ray ianao fantaro zany
fantaro zany fa mila mamantatritsika hoe inona no sitraponao ho amin'ny fiainako. Amin'ny fotoana ianao tsy mamantatra an'izany dia ny sitraponao foana ny sisika eo. Ny sitraponao foana ny anjaka eo rehefa tsy ianao mamantatra an'izany. Fa mila isisihana zany hoe tompo, marina fa tsy voatery hitoriteny ery aloha ery fa inona le tanjonao, inona le ao am-ponao ho amin'ny fiainako. Te ho tombony ho an'ny fanjakanao aho, te ho tombony ho an'ny maro aho. Teneniko anao fa na nifidy an Davida zany hoe Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha, nifidy an Davida izy tao anatin'ilay izy, dia tsy hoe tsy tia intsony Saoly zany hoe efa makamo, efa mandreraka. Fa ny tena marina tao anatin'ilay izy dia nifidy an Davida izy mba hahasoan'ilay Israely foana. Tsy hoe efa mampalahelo kosa Davida any ampiandrasan'ondry ve ny ametrahany rainy azy, aleo mba ho atsoko izy. Zay ny tao am-pon'Andriamanitra. Fa hahasoan'ilay Israely, hahasoan'ilay Israely, hahasoan'ny Israely. Raha mifidy atsika zany Andriamanitra, raha manangana atsika Andriamanitra, raha mampanao zavatra atsika Andriamanitra, dia zao foana ilay izy hoe ao ambadika iny dia jereo tsara fa misy tombony ho an'ny fanjakan'Andriamanitra iny. Andriamanitra tsy mampanaonao zavatra fotsiny zany hoe andana aloha ataovy dia hita eo hoe. Fa Andriamanitra matoa mampanao zavatra anankiray dia zao misy tombony ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Mety tsy tsinjonao zao, mety tsy hitanao zao, fa hitanao aorianao hoe io fa tombony ho an'ny fanjakan'Andriamanitra tokoa ilay izy. Amen. Dia zao no hafaritsika androany hoe mety ho mahomby amin'ny fijery maolona ny hetsika anankiray na ny olona anankiray. Fa zao tsy midika zany fa mahomby eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Tsy midika zany fa mahomby eo anatrehan'Andriamanitra. Efa niresakitsika teo hoe mety ho ananantsika ny fahefana manao zavatra anankiray dia mipoka be dia nety be dia ohatran'izao sy ohatran'izao, fa tsy voatery ho ao am-pon'Andriamanitra zany. Za manokana afaka manao zavatra anankiray hoe afaka tonga dia mitory filazantsara etsy ambany etsy indrana sonoany amin'ny jemima ohatra, dia indrana klave eto dia indrana micro dia indrana groupe dia ataoko dia mipoka be izy dia mety be dia betsaka ny olona nanatrika. Fa tsy midika zany hoe sitrapon'Andriamanitra fa ny fanontaniana mipetraka dia zao hoe tao am-pon'Andriamanitra ve? Ohatra anankiray tamin'izany zanak'Israely Saoly. Samuela voalohany toko 9. Samuela voalohany toko 9 miresaka an'izany izy ny amin'ny fidianana ny Saoly. Ireo zanak'Israely ireo zany nangataka mpanjaka foana. Efa antitra Samuela dia ny zanany roalahy zany no nanao fisoronana tao anatin'ilay izy. Dia tao anatin'izay nefa ny zanak'Israely dia nangataka hoe mba homeo mpanjaka izay fa tena ny olona rehetra manana mpanjaka daholo, izay rehetra ny tsy manana. Ary io foana ny olona antsika olombelona, ny olona ve mba manana izay rehetra ny tsy manana. Fa atsangana aloha izay misy ihany, atsoy aloha. Dia tao anatin'ilay izy dia hoy Samuela hoe Jehova, mila mpanjaka anie ilay zanakao hoe, mila mpanjaka anie ilay olonao hoe. Dia hoy Andriamanitra mantsy Samuela hoe homeo ihany izy. Fa ampahafantaro azy ny zavatra ho ataon'ilay mpanjaka aminy. Zany hoe tsy ianao ny lavo ny vazaha, satria tsy sitrapoko zany dia izy nefa mangataka hoe mba homeo mpanjaka. Tsy tao am-pon'Andriamanitra ny azony mpanjaka aloha fa mbola miandry an'i Davida ilay izy. Fa nitereko masaka fotsiny hoe homeo mpanjaka zahay. Zany hoe betsaka ny olona nanohana an'ilay hevitra hoe homeo mpanjaka zahay. Zany hoe betsaka ny olona nanohana an'ilay lalana misokatra hoe homeo mpanjaka zahay, fa misy olona bokona be mendrika ho mpanjaka, Saoly. Zany hoe mety ho akasitrahany rehetra mihitsy ilay hetsika, ilay zavatra natao, ilay fanampahan-kevitra. Fa Andriamanitra tsy nieritreritra an'izany mihitsy. Hoy Andriamanitra hoe tsy izany ilay apoka, fa firy izy ireo mangataka an'izany? Izy rehetra. Fa izy avy ilay mangataka an'izany, izy avy mankasitraka an'ilay izy, izy rehetra. Ary izy miaraka aminao tsy mankasitraka an'ilay izy, za rehetra. Fa hoy Andriamanitra hoe tsy ilay abetsaka ilay olona ilay manohana an'ilay izy ka, fa ilay sitrapoko mihitsy ny sitrapoko. Asika ilay izy. Zany hoe amin'ny fotoana ianao manao zavatra anankiray tsy voatery hoe rehefa misy manohana ilay zavatra tao dia akasitrahan'Andriamanitra izay. Tsy tiako ianao ho voafandrika ao anatin'izany. Sika rehetra moa zany. Tsy tiako sika rehetra ho voafandrika ao anatin'izany hoe tena betsaka ny olona miadimire an'ilay zavatra tao dia hoe ao am-pon'Andriamanitra zany. Zany anefa tsy midika hoe sika zany hanombatomba eny hoe iza le betsaka mpanaraka, iza le betsaka mpanohana ny heviny dia iza le tsy betsaka mpanohana. Fa rehefa ohatran'izao dia ohatran'izao, za tsy nampianatra an'izany. Ny zavatra ampianariko anao androany dia ianao mihitsy mila mandinika amin'ny tenanao hoe rehefa ohatran'izao inona ny sitraponao Andriamanitra? Azakinina amin'ny fijery ivelany ilay izy. Voafitaka ianao vao ivelany. Nieritreritra ny olona hoe fa nanana mpanjaka ny sitrapon'Andriamanitra, satria ny firenena rehetra zany nanana mpanjaka daholo teo. Dia nieritreritra koa ny zanak'Israely hoe zay koa angamba anana, zay reriny eny tsy manana e. Ngamo eto tsisy olona afaka ho atsangana.
nofidiny Saoly inona ny zavatra nitranga atao aorian'ilay izy nampijaly sy nampahory zanak'Israely Saoly. Efa nitany sainy Samuel ary eo mihitsy le fahajambana ao anatin'ilay izy satria efa nitany sainy Samuel voalohan'ilay izy hoe ohatran'izao no ataon'ireo anareo. Mbola ny assista ihany alefaso rangahy, alefaso. Dia ohatran'izay foana ny zavatra olana amin'ny maha-olombelona. Isika miansista amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia nefa ny fiafarantsika ao amin'Andriamanitra ihany. Arao ny fitsokan'ny rivotra. Amen. Arao ny fitsokan'ny rivotra fa rehefa tsy arahanao ny fitsokan'io, misy fotoantsika efa hentsika mihitsy rehefa tsy arahanao ny fitsokan'io dia mikontona an'ilay izy ianao dia mandalo aty sarotra. Dia ozy ianao hoe fitonan'Andriamanitra zany nefa ianao mikontona rivotra zany. Fitonan'Andriamanitra zany ka. Andriamanitra efa miteny hoe aty zany. Ianao mikontona an'ilay izy dia ozy ianao hoe fitonan'Andriamanitra zany rahalahy. Ravavy mahireza. Fitondran'Andriamanitra ilay olona zany efa tsy eo amin'ny Kristy amin'io ilay rahana. Fa tereko masaka fotsiny. Hoy ateo hoe Pero. Terena fotsiny ilay izy. Andriamanitra efa miteny hoe tsy hano lehilahy. Mandrakizay ny anay. Hatramin'ny farany fa tao anatin'ilay izy Andriamanitra efa mibaiko foana hoe arao ilay fitsokan'ilay rivotra. Amen. Tenenio akaikinao arao ny fitsokan'ny rivotra hoe. Rehefa manaraka amin'ny fitsokan'ny rivotra tsika senao dia izao lasa olona mahomby tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Mitanjika zany dia tsy izao hoe ahita zavatra ety ivelany. Teneniko anao fa possible be mihitsy ianao. Anao zavatra anankiray eo ampanovon'Andriamanitra zavatra anankiray, tsy misy nizaniza manohana, tsy misy nizaniza mankasitraka, tsy misy nizaniza tena hoe na lalana misokatra aza tsy misy mikatona daholo. Fa hoy fotsiny Andriamanitra hoe ndana. Misy zany tena misy zany. Misy fotoana tena tsy eo amin'ny kapasite anao mihitsy, tsy eo amin'ny fahasahianao mihitsy no aniran'Andriamanitra anao. Matsiaro an'ilay tantanan'ilay pastera anankiray teto Madagasikara izay nirahana ananatr'olona tao amin'ny fitondrana. Tamin'izany fotoana Andriamanitra za 530 taona ho irahanao eny Ambotsiroatra. Za mihitsy hoe pastera tena hoe tsy fantatro. Hiditra eny fa nandeha teny ilay pastera nanantona. Zay ny eniny taopony zany tamin'Andriamanitra. Anazy manokana zay sao dia anaonao an'izay ianao. Apititrandro eo ianao. Anazy manokana zay niakatra teny izy. Dia nananatra hoe tena elao ifanompo-tsampy io. Elao ifanompo-tsampy io. Dia ozy le manamboninahitra anankiray. Raha mbola miverina eto elahy. Dia ny fatiny lany ho entin'ireo miaramila ireo mivoaka. Ka tsy maintsy miteny elao isampy io. Okey ary. Lasa le pastera nandeha. Tsy tadidiko roa andro tao aorianan'izay dia nalainy miaramila tao an-trano le pastera. Hoe tena ty le teny le manamboninahitra hoe tena ho tapahany ny lohako dia tena ho vonony. Nalainy miaramila tao. Tonga tany amin'ny camp amin'izay, tonga tao Ambotsiroatra. Nitsory teo amina miaramila efa ho anjatony. Voaka avy any le manamboninahitra dia nandohalika hoe mifona tamina toko anao. Fa Andriamanitra tokoa naniraka anao. Tsy hay zany izay zavatra nitranga tany anatiny tao amin'ny fiainany tao nandritry ny alina. Fa nisy zavatra nataon'Andriamanitra tao, nandohalika izy. An'olo tena ho an'i Jesosy manomboka izao. Nisy teto Madagasikara zany. Teneniko anao ny zavatra tiako avohitra ao anatin'ilay izy dia izao hoe rehefa sain'Andriamanitra manao zavatra dia anatovy. Amen. Rehefa ao am-pon'Andriamanitra ny anaovanao zavatra anankiray dia atovy zany ho voninahitra ilay naniraka anao sy ny antso anao. Jerevy tsara fa nifetraikan'ilay anakeny Ambotsiroatra nanao an'ilay izy tombony ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy hoe nahazo toerana tao amin'ny fitondrana izy tao aorianan'izay. Satria ny tanjika zany raha hoe pastera amin'izao fotoana zany dia tena aleo mba hiakatra eny fa tsy azo toeranao ve rehefa avy niteny an'izay. Fa tao anatin'ilay izy dia nisy fiovampo. Hita maso tao anatin'izany. Afatra ho antsika androany tsy haiko raha maray zavatra ianao anatin'izany fa sarobidy ny sitrapon'Andriamanitra. Sarobidy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary vanim-potoana izao tena mila hijoroantsika mihitsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe niza na ahoana na inona ho lalovana na aretina na tsy fisiana na inona dia izao hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao ve afaka ilaza an'izany mihitsy. Tenenio akaikinao mijoroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe fa izany no tena fahombiazana. Tanterao ny ao am-pon'Andriamanitra hoe fa izany no tena fahombiazana. Amen. Izay no hafaritsika androany. Andaontsika hiaraka hitsangana. Aneo ny fahavononantsika amin'ny tompo hoe raisy ny fiainako Andriamanitra. Oui, prends ton Seigneur. Ho ataontsika izany iry zany rehefa avy eo. Tsy atahotra an'izay mety ho lalany azo fijaliana. Tsy anahy any amin'izay zavatra ho ampanovinao. Tsy jery any amin'izay zavatra mety hoe
ananako na tsy ananako fa hikatsaka ny sitraponao a. Andao anambara mihitsy hoe tompo novidinao amin'ny fanjakanao a, tena amin'ny sitraponao a. Raiso ny fiainako androany, aza vela tompo irenireny fotsiny dia andeha araka ny sitrapoko ihany, amita an'izay zavatra mety hoe tiako atao eto amin'izao fiainana izao. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.